eo amin'ny lafiny akony hetsika arabaritra kosa ny farana omaly tokoa moa ny hetsika arabaritra Big Shoppin izay tanterana tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahan-tena sy ny kolontsaina tetsy Mahamasina nasarika olona maro tokoa moa ity hetsika ity naneo fa amin'ny fahafampony moa ny mpikarakara. Nahafa-po eo amin'ny lafiny rehetra ilay hetsika Big Shoppin izay nokarakarain'ny orinasa Fimafm ny 12 Novambra hatramin'ny 2 Desambra lasa teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahan-tena sy ny kolontsaina izay Mahamasina. Tonga namaly ny antso mpikarakara tokoa ireo mpitsidika izay tonga marobe. Ny azo amboara dia zao hitanareo miramira zao mirana satria afa-po tanteraka mihoatra ny tanjona anenjehana ny tanjona zay hita tratranteto amin'ny palais des sports zany nandritra ny Big Shoppin atao anatin'ny 5 andro. Afa-po zay satria afa-po ny vahoaka, afa-po ny mpampiranty, afa-po mikarakara aminay zany tonga lafatra ny hetsika izay natao. Manarak'izay ihany koa tokomena sahady ny vahoaka na dia tsara arany tamin'ity dia hiezaky ny anao ny tsaratsara kokolo izao izay amin'ny andiany manaraka tsara ny manamarika fa ny Big Shoppin moa dia iny mandeha isa-taona ihany fa hetsika vaovao be indray no atolotra ho an'ny vahoaka amin'ny voalohan'ny volana May hatramin'ny 15 volana May. Ny sehatry ny sakafo sy ny akanjo ny tena nisarika ireo mpitsidika araka ny fanazava-mikarakara. Ny trano efa mitondra ny larana 20 sy 770 kosa no fantatra fa nahasarika mpanjifa betsaka indrindra no ny entany tena namidy mora tokoa. Ny tolorana fanomezana izy ireo dia ny fahazona trano efa mamay-paonina mandritra ireo hetsika karakarain'ny Fimafm. Fanosariana nadritry ny fotoana ihany koa ny tapakelan'ny mpitsidika tsara vitana ka ny tolorana kit complet ihany koa izany tsara vitana izany.